Mbola lafy ny fanabeazana hatrany raha tsy mitsahatombo isa ireo foibe tsy miankina eto amintsika dia manome fampianarana sy fampiofanana ambony ihany koa tsy latsa-danja amin'ireny ny foibe fampiofanana colibri izay hita etsy Ambodintsotry. Manana ny mampiavaka azy amin'ireo toeram-pampiofanana ambony eto amintsika ny foibe colibri etsy Ambodintsotry. Fotoana vitsy foana mantsy dia totosa ny fampiofanana momba izay rehetra ka sain'ny mpiofana ho ratoviny. Ao ny fampiofanana ireo mpianatra any an-tsekoly ka anomezana azy ireo ny teknika mahomby izay nanaovan'ny colibri fikarohana manokana mihitsy mba hanatsarana ny vokatra any an-tsekoly. Ao koa ny fampiofanana eo amin'ny sehatra samihafa izay miompana amin'ny fitazaina ny saina ahatakatra mba hanampiana ireo mpiofana ahomby eo amin'ny asa taony na ny andraikitra isan-karazany sahaniny. Mitondra fanazavana moa Anita Leny foibe Andriamatoa Rarjaona Michel. Tena efa lasa lavitra zay izany izao satria amin'izao fotoana izao ny ankizy dia tsy ekena inity izany hoe apirisiana inity tany amin'ny toerana major de formation amin'ny kilasy rehetra izay misy azy manomboka farafahaty ny quatrième hatrany amin'ny doctorat d'état. Ary raha miampita ranomasina izy dia apetraka efa ny toerana haly na tsojo vazaha mahitaka an'iny aza dia major de formation ny tanjona apetraka eto ary isaron'Andriamanitra fa natany Afrique du Sud io, natany La Réunion io, natany Canada, États-Unis, Chine. Dia saika ankizy mitana major de ankizy gasy nahazo formation tany. Natao an'ny olon-drehetra tsy hanavahana ataona ny fampiofanana eto amin'ny colibri hatreto dia efa nahatratra 3,2 sy 2 alina mahery ny isan'ny mpiofana. Efa manana foibe any amin'ny faritra 5 eto amin'ny nosy ihany koa ny colibri dia Analamanga, Vakinankaratra, Atsinanana, Matsiatrambony ary Bohina.